Hianoka ao anatin'ny hetsika fialamboly ireo mpitsidika ny hetsika la Grande braderie de Madagascar ny faran'ny herinandro raha avy izao raha ny fanomezan-tokin'ireo izay nomeny ny mpikarakara ny andindiny mbavao. Maompana tanteraka amin'ny hetsika fanentanana sy lalao maro samihafa ny faran'ny herinandro araka ny nambaran'ny Madavision mpikarakara ilay hetsika la Grande braderie de Madagascar andian'ny faharoa amin'ity taona 2024 ity izay nisokatra tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina etsy Mahamasina ny 12 May lasa teo ary tsy farina raha tsika amin'ny 19 May zao. Ny anamarika an'ity faran'ny herinandro ity moa zany ireo karazana animation maro isan-karazany ohatra amin'izany ny ataontsika hoe concours skate roller ho an'ny tanora indrindra ary eo ihany koa ny ataontsika hoe espace de jeux vidéo sy ny espace jeux de réflexion. Ny animation manokana ho an'ireo ataontsika hoe stand pampiraty dia saika miopana indrindra ny amin'ny resaka vente flash satria izay no mifandray bebe kokoa zany amin'ilay varotra ataon'izy ireo. Efa nilazaintsika tany Ambendohalo any moa fa ny Madavision Expo no anisan'ny zavatra vaovao nentinay tamin'ity Grande braderie ity ary dia tomandavana ny filaharana miditra amin'izany Madavision Expo zany satria misy ihany koa fiarahanay miasa amin'ny JK Group. Amin'ny ankapobeny dia nahafa-po satria dia nihoatra nohony tamin'ny andiany voalohany amin'ny la Grande braderie de Madagascar taona 2024 nisan'ny mpitsidika tamin'ity andiany faharoa ity ho hiatrany ny mpikarakara.